Mbola eo amin'izay taranja bola lavalava izay ihany androany kosa no nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny taopilalaovana ho an'ny zareo avy eo amin'ny seksiona Atsimondrano sy ny seksiona eny Avaradrano teny amin'ny kianjana Tapenakatelo no nanamarian'izy ireo izany. Nisy ihany koa ny lalao maromaro famaranana izay azo lazaina hoe vary mangatsiaka ihany izay notanterahana tamin'ity androany ity. Nisokatra nanomboka amin'ny fomba ofisialy androany ny fedinany tompondakan'ny seksiona Atsimondrano sy Avaradrano eo amin'ny taranja bola lavalava. Niara-dalana tamin'ity fanokafana ny taopilalaovana ity ihany koa ny famitany ireo lalao famaranana vary mangatsiaka ho an'ireo seksiona roa ireto. Ho an'ny Avaradrano ary dia ny lalao famaranana izay nikatrohan'ny Kiratina Amboditsiry sy ny 15 Varavy Avetsy Amboditsiry manao akanjo mavo amin'ny sary ity arahantsika ity. Ka ry zareo 15 Varavy eto no nibatany ambony fa rehefa nivoaka nandresy nanoloana ny Kiraty tamin'isa 7-5. Misaotra betsaka anao Andriamatonanao. Manomboka androany tokoa ny taopilalaovana vaovao amin'ny championnat section Avaradrano. Sady ihany koa famaranana an'ilay jobily fahatelopolo taona ny section Avaradrano. Dia eto aloha izany dia manolotra fisaorana ho an'ny rehetrarehetra izay nandray anjara tamin'ilay taopilalaovana tamin'ny fahatelopolo taona iny izay nanolo tanana rehetrarehetra. Fanombohana izany androany amin'ny taopilalaovana vaovao, zava-baovao izany aloha dia betsaka ny zava-baovao napetraka tao anatin'ny section Avaradrano tamin'ity. Ohatra ray amin'izany ny resaka teknika izany dia napetraka tena melohan'ny fotoana mihitsy izany ny resaka teknika dia napetraka tsara ara-dalàna mihitsy na ny RAI na ny resaka infrastructure resaka terrain na ny tournoi izay apetraka dia efa mipetraka efa milamina tsara ara-dalàna mihitsy izany zao ny section Avaradrano hatreo. Somary matetika miteraka olana na miteraka fimenomenomana ho an'ireo mpilalao sasasany na filevana sasasany ny resaka hoe fifindranana resaka mutation indrindra ho an'ny seksiona Avaradrano ho feve zay tamin'ity taopilalaovana ity. Tena marina tokoa raha zay satria tamin'iny taopilalaovana lasiny ohatra somary nisy an'izay disadisa zay moa iny moa zany atao hoe vasira latsaka andrano tsy azo rofana intsony fa azo fitaratra ho jerena ihany koa amin'ny taopilalaovana vaovao ity izany ny zavatra niseho tamin'iny taopilalaovana lasiny. Dia tamin'ity izany zay efa tena nanamafimafy mihitsy amin'ilay resaka amin'izay le mutation zay satria tsy nanaiky mihitsy ny tenako izany raha tsy mity ilay olona miaraka amin'ny feuille de mutation ara-dalàna zay vao afaka mifindra amina club anankiray fa tsy nanaiky mihitsy izany le hoe hifindrafindrana tsy na hifindrafindrana roa. Faharoa manarakaraka an'izay le resaka mutation hoe tena marina izany. Ny 80% zany aloha zao dia voafehanay tanteraka mihitsy fa misy mananteny nareo sy nareo mpilalao any Avaradrano fa tsy dia hisy trony angamba izay olana izay satria efa napetraka total ao anaty RAI mihitsy izay le an'izay. Izany hoe ny Avaradrano manokana izany dia manana ny RAI amin'ny manokana izay efa mipetraka any amin'ny fédération fa mbola azo ireo ratsana any amin'ny ligue sy any amin'ny ministère. Zay zany ny resaka le fifanjevona tamin'iny zavatra iny. Ho an'ny Atsimondrano kosa araka ny nambaran'ny filohan'ny seksiona dia fileovana mahery ny zato no hiatrika ny taopilalaovana. Ny zava-baovao moa izany mampiavaka an'ity dia fahavononan'ireo fileovan'ireo na dia ao anatina fahasarotana mafy ara ny fikarakarana ny famboan'izao fileovana izao dia hita mihitsy fa manana ezaka lehibe zany ny fileovana rehetra zany hanomboka an'izao mpilalao izao ary sokafanay amin'izao famaranana ny kopy ezaka izao zany nataonay eto amin'ny kianja Matrimo fanokafana ny saison 2014 any Atsimondrano. Manao ahoana ny farisian'ny mpanday anjara, firy ny isan'ny mpanday anjara sy ny kategoria misy ao anatin'ny Atsimondrano zany amin'izay fidina tompontaka seksiona izay? 10% zany zao mpandray anjara izy rehetrarehetra fileovana 10% ny ato Atsimondrano dia ny 920 elita dio, ny 70 deuxième division ary ny ambo moa zany dia troisième division. Azo lazaina hoe mizotra araka ny tokony izy hoe mifananana raha ny teo aloha? Raha ny izy aloha zao tena hoe mizotra araka izy mihitsy ny fifananana amin'ity satria misy koa ireo fanavaozana ny lisansa izay nataon'ny fédération malagasy rugby dia nampivoatra hatrany koa le fampantanana an'le rugby ataon'le fileovana amin'ny isaky ny seksiona. Toy izao ary ireo vokatra hafa tamin'ity lalao fanokafana ity ho an'ny seksiona Avaradrano diviziona fahatelo ny Cristal nandesin'ny Racine 7-0. Ho an'ny seksiona Atsimondrano kosa indray ny ATM sy ny FTBA nisaraka jala 3-3 ary ny VTMA Natsalovana sy ny FTFA nisaraka jala 5-5.